Ya, naraba ny vahoaka malagasy raha eto amin'ny firenetsika. Zay ora vitsivitsy angamba no andrasantsika dia tonga amin'ilay fotoana ny fanomezana isika rehetrarehetra. Dia ny hetsika ataontsika ho an'ny délestage. Hetsika iadiantsika ny zoantsika. Zay anehoantsika ny zavatra marary antsika, mangirifiry antsika, dia ny fatapahan-jiro sy rano lavareny iaina ny vahoaka malagasy. Eto dia manentana antsika rehetrarehetra, vahoaka malagasy rehetrarehetra, tsy ankanavaka zay efa nahitany zany délestage zany ho tonga eo Ambohijatovo Rapitso. Avy lavitra zay hitanareo, ary ireo renfort zany nisy marina io renfort avy aty Mahajanga ho any Antananarivo hanampy any vahoaka Antananarivo. Tolona iraisana io mbola tsy nisy tamin'ny tantaran'i Madagasikara, zany hoe vahoaka no tonga saina mandray an-tanana ny hoaviny. Ela no nampiafy andreo vahoaka malagasy reo, niafy izy ireo amin'ireo zavatra manahirana azy isan'andro. Fa ity délestage ity tompoko dia zavatra manimba ny fiainana, manimba ny hoaviny, ka izay zany nahatonga azy ireo tapa-kevitra hidina an-dalambe hitaky an'izay zavatra marary azy zay. Ka anaovako antsoavo eto ho antsika rehetrarehetra, indrindra fa ny vahoaka tonga va maro, ianareo tompon'andraikitra, miverena nareo amin'ny fanapahan-kevitra zay niraisinareo zay hiteraka korontana. Fa tompon'andraikitra ianareo raha ohatra ka misy zavatra hafahafa no miseho. Indrindra ny famporosiana andreo malagasy sa malagasy iady hanakarama gros bras tadidio fa zao arivo lay tsy matindray andro. Na ho voakarama ohatrinona nareo, na ohatrinona nareo anao anio fampiasana hery amin'ny vahoaka mitovy aminareo, tsy tovisa velively nareo ho amin'ny vahoaka zay miaritra marary. Ary tsy mitovy ny tanjona nareo azo vola, tanjona amin'ny vahoaka malagasy ho afaka amin'izao fantrana zao, indrindra ny fiainany ao anatin'izay délestage zay. Ka eto zany anaovako antso manokana koa ho anareo mpitandro filaminana koa, zana-bahoaka nareo, ary misy havanareo ao, misy fiaviana ray aminareo ao, ary misy mpiray mivavaka aminareo ao no mitaky an'io fanafanana any délestage io. Ka tsy tokony hampiasa hery nareo, ary aza manaiky ampanaovina zavatra mifanohitra amin'ny lalàna. Tsy mahasoa antsika zany. Rehefa tsy hijoro nareo, iza no hijoro amin'ity firenenantsika ty manoloana an'izao fampahantrana izao. Firenena iraha manana ty eto no antsoko antsika rehetrarehetra irahina mba tsy hisy intsony ny fanimbana ny firenena tahaka izao. Tsy mahasoa antsika zao. Potika ny fiainany rehetrarehetra amin'izao, potika ny fiainany malagasy, ka noho izany ilayntsika ny marahina Rapitso any ahafahantsika manarina n'ity firenena ty ho an'ny mandrakizay, ary ho amena lesona ny olona mitondra n'ity firenena ty hoe ny vahoaka no mampandeha n'ity firenena ty, vahoaka no mampidi-bola amin'ity firenena ity. Ka noho izany tsy azo atao ny manitsakitsaka ny zon'ny vahoaka, tsy azo atao ny mampijaly ny vahoaka, tsy azo atao ny mamendrofendro ny vahoaka, indrindrandrindra tsy azo atao ny mampijaly azy amin'ny fiainany. Ny mpitondra dia natao garant ny fiainany vahoaka malagasy rehetrarehetra. Ka izao no fotoana anehoantsika fa masina ny tanirazana, ary rehefa tonga ny marina io vandivandy io milifa. Ka inoako Rapitso ho tanteraka ny nofinofitsika rehetrarehetra, ho tapitra amin'izay io délestage io
ary iverina milona ny fiainan'ny malagasy zay efa nizakany tserana mafia ny mangidy rehetrarehetra ka izay no anaovako antso ho antsika zay mbola misalasala tongava fa ho fehezitsika ny zavatra tsy mety rehetrarehetra matokisanareo fa vahoaka manantsainareo vahoaka tapa-kevitra ireo sanatriany vava tsy andeha nimba zavatra fa hitaky ny zony ary hametraka mandrakariva ny hasin'izany demokrasia zany amin'ity tanindrazana malalatsika ity azotsika atao no mivoaka maneho hevitra ka noho izany aoka atsika hifamela ao anatin'izay hitaky ny mahasoa atsika rehetrarehetra sotra tompo